io oro malagasy io kolokolo io misy afatra ho anao io kolokolo io ambotry firenena io kolokolo io ity tantara anankiray izay hoentiko amintsika ity dia mpanao gazety namana ao amin'ny gazety Midi Madagasikara no victimany fa tsy maintsy tantaraina kosa le izy satria everiko fa tafahoatra rehefa misy mpitsara anankiray mieritreritra ny tenany fa ambonin'ny lalàna izy ka tsy afaka mihitsy hipetraka amina fahadisoana raha misy ny fahadisoana izay nataony tanatina lozam-piarakodia anankiray zao lay fandehany tantara tamin'ilay andihy de Pentecôte zany hoe vakiko amintsika zany lay fitantaran'ilay namana mpanao gazety tamin'ny tambajotra tserasera sosialy ary anehoanany izay firaisan-kina amin'ny mampanao gazety zay ny lundi de Pentecôte tamin'ny 2 Mey io tokony tamin'ny 9:30 dia nisy accident zany nanao accident ny fiara sprinter izay nentiny zokiny ty mpanao gazety ty chauffeur no nitondra azy avy nanao location nitondra mpitsangatsangana ny rehefa ny antso ny zokiny ilay chauffeur dia niteny hoe nisy golf nandona io sprinter io rehefa ny ala lavitra saingy lasa tany atambary saika lasa tany atambary fa mbola voy ihany ilay mpamily le golf kosa dia mamy be ary ilay ramatoa milaza fa tompony kosa dia nitonona avy hatrany fa mpitsara sady nampiteradera ny karatra mampitsara azy misy tsipika maitso sy mena samy mifandramatra tamin'ilay olona nitangorona teo daholo moa zany ry zareo nanome tsiny azy ny mpijerina anatry maso satria hoe mamy le mpamilika dia rehefa nahita zany le mpitsara araka ny fitantarany ty namana mpanao gazety ty hoe nanomboka nampiakapeo taminy ireo mpijerina anatry maso na vavolombela zany nahita n'ilay fandonany an'le fiara sprinter dia nanomboka teo ny fireharehana hoe misy huissier de justice tamin'le olona tao anatin'ny golf ary misy ramatoa magistrate zay tompony io fiara io ary izany mafy be araka ny fitantaran'ireo vavolombelona ireo dia namonjy teny an-toerana amin'izay zany ny zokiny ty mpanao gazety ity noho izany dia niandro gendarme fa tsy nentina nanao constat le gendarme satria tratra ny tsindry avy hatrany tamin'ilay mpitsara zany hoe assurance ihany miantoka an'io ary mipetra tsara fa tsy fantatrao ny olona fantatro tsy fantatra raha teo hoe iza fa za mpitsara dia teo zany natonga n'ilay zokin'ilay mpanao gazety io niantso an'le mpanao gazety hoe inona moa zany no atao fa le fiara nidona le fiara sprinter zany any zokiny io mpanao gazety io nidona kanefa izy tsy afaka manoatra satria ilay ramatoa etsankilany tena aviavy amin'ny mampitsara azy i raha malala raha teo ihany koa fa miala foana ny assurance rehefa misy mpamily mamo lasa zany amin'izay zany ty mpanao gazety ty nidina ny teny an-toerana dia voatonga izy dia nanontany hoe aiza zany chauffeur mamo zany dia iny le chauffeur zany fa mipotra dia nanontaniana ilay mpanao gazety zany hoe anamboatra ny fiara simba io ianao sa tsy nanana fotoana namaliny an'izany akory le mpamily satria tonga dia le ramatoa zany no avy ny vatravatra be ny teny hoe tsy anamboatra izahay zany tompo amin'ny fiara dia mazava ho azy zany ny teny le anankiray hoe ataovy ny tompony ataovy ny constat raha izany hoy zany le mpanao gazety io rehefa tonga teny izy nitsangana ny arony zokiny zany hoe ataovy ary ny constat raha izany fa zany dia aka gendarme hijery an'io chauffeur mamy be io dia nisy feo avy tany anatin'ny olona ny teny hoe fa teo angeny gendarme efa niala maina satria aviavy ramatoa le chauffeur mamy kosa moa dia mbola ny teny hoe tsy mahalala anay anga za HVM ary io tompony tomobile io dia mpitsara nandritran'izany moa dia mitazona carte professionnelle le mpitsara dia nataony mihitsy ahitany be sy ny maro ny karatra satria avoaka dia ampidirina efa témoin an'izany le namana mpanao gazety satria moa mpitsara le ramatoa dia mailo zany ilay anankiray nametraka fotsiny hoe tsy nidresaka taminy fa nakany amin'ny gendarme satria manana ny rariny dia mieritreritra zany fa hoe tsy resaka amin'ity ramatoa ty fa avy hatrany dia nakany amin'ny gendarme rehefa tonga tany amin'ny gendarmerie dia nanamarina ny gendarme hoe tena efa nisy nandalo teto tokoa saingy manahirany ireo olo ireo fa mpiasa ny fitsarana hono izy ireo
sady nandany iverina teny amin'le toerana saika anao an'le constasy ijeran'le chauffeur mamo zany a ireto gendarme reto raha vao tsy manao plainte ianareo dia tsy afaka makeny ntsony izahay hoy le chef de poste dia natao moa zany ny plainte ary dia nilazaina tao anatin'ny plainte hoe mamo ilay mpamily le golf nanao accident dia nidina tena toerana zany ny gendarme rehefa nisy zay plainte zay ary niaiky le chauffeur fa mamo ny zavatra nyteneniny aza dia hoe tsy maintsy misotro ny fafety ny andro zay zany le izy nalainy gendarme amin'ny papier an'ilay golf dia nasainy zareo nakeny amin'ny gendarmerie le chauffeur dia mbola nanindry ihany le mpitsara teo araky ny fitantarany ty namana mpanao gazety nampiseho baditra tao amin'ny gendarmerie izy mba tsy sahiny gendarmerie tazona n'ilay chauffeur mamo ary tsy ampidirana n'le fiara fourrière dia nandaitra moa zany fampitahorana izany satria nalefa ny gendarme nody le chauffeur mamo a dia le fiara golf koa tsy nitazomina indray zany tsy natao fourrière ary nilaza ny gendarme hoe raha ny tena marina dia tsy izay ny tokony ho izy fa tsy maintsy ny akena satria lehibe no zareo le ramatoa izay nanao nitsindry satria hony zany magistrat ny ampitsony io zany hoe ny 20 volana me dia tonga amin'le fitenenana mihitsy hoe mamo indray ny antsy polisy satria dia nametraka plainte au parquet indray le magistrat nilaza fa nanompa sy ny teny ratsy be azy ity namana mpanao gazety ity sy ny zokiny anankiroa vadika tanteraka zany le toetra raha lay mpanao gazety indray izay tonga teny an-toerana ary nahita témoin an'izany rehetrarehetra izany nambaran'ilay ramatoa Mpitsara fa hoe ny teny ratsy azy ary dia nisoratana tao anatin'ny plainte mihitsy moa ny teny ratsy vararaka tsy fampiseho masoandro ny fiten'ilay namana mpanao gazety mariany ty namana ity fa dia namofina alcool ihany koa le magistrat tamin'ny andro ny accident izy zany dia nanamarina an'izay ary nitantarainy tamin'ny tambajotra serasera sosialiny ny moto miloko gris noir et rouge dia lazainy fa miloko fotsifotsy ary lazainy fa saika hanosy azy io ny saika hanitsaka azy zany tao anatin'le plainte zay no nahatonga nyty namana ity zany hoe efa sangy mihoatra ny loha efa tafahoatra ka dia tsy maintsy navoaka izay toetra raha izay voalaza moa fa dia rehefa nataon'ilay ramatoa Mpitsara ny fitoriana dia miakatra parquet amin'ity andro androany ity zany dia fereo parquet amin'ity androany ity zany le raharaha fa itsakilan'izay dia ametraka plainte ihany koa ilay namana mpanao gazety pour abus de pouvoir trafic d'influence et menace ary anao doléance any amin'ny CSM ihany koa satria manantena fa mbola misy Mpitsara mandala ny marina sy ny rariny ao anatin'ny fitsaranao na dia misy aza manala baraka ny asa Mpitsara toy izao araky ny teny izay nambarany tamin'ny tambajotra serasera sosialy ny olana dia ity hirahina ny Mpitsara mety hirahina ny Mpitsara dia ifampiaro ilaina ny firaisankina ny mpanao gazety ihany koa ifampiarovany ao anatin'ny tranga tahaka ity manana ny rariny moa araky ny teny mpanao gazety namana ka dia hiady hatramin'ny farany satria marina tsy maty fa dia andrasana ny fivoarany izany vaovao izany amin'ity anio ity zany hoe hiakatra parquet ilay namana mpanao gazety vokatra ilay fitoriana izay nataony ty magistrat ty satria na dia izay ara le circonstance an-tranga zany dia izy indray no nitory manahirana le toetra raha fa arahantsika akaiky zany ny fahitanan'izay karazana tsindry bokotra zany trafic d'influence sy ataontsika hoe abus de pouvoir izay tokoa izay mitranga sy mahavictime ny ty namana mpanao gazety ity io oro malagasy io misy afatra ho anao io kolokolo mambotry firenena io kolokolo io tena tsy azo ekeny